Anatin'ny taranja basketball izay ihany resaka ny klioban'ny Dream Team isika izay anisan'ny klioba niforona tamin'ny taona 14 tanoany kanefa dia rasomary sairakirana tany Ampendohana tao anatin'ny 3 volana izay nametraka fomba fitantanana vaovao sy rafi-pitantanana vaovao ity klioba ity anatambokany avy hatrany izany na metoky ary ity klioba ity fa anao dingana goavana amin'ity taona ity sy amin'ny taona hoavy ka mangataka fiarah-miasa amin'ireo malalatanana sy ireo orinasa maro amin'izany fanatanterahana fitantanana klioba taranjana basketball izany. Tafapetraka ny rafitra matipaika mitantana ny klioban'ny Dream Team eo amin'ny taranja basketball hoy ireo mpitantana ity klioba ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo nisy matolakandro teo tetsy amikodifody Mahamasina. Fombiazana tanteraka no azon'ity klioba ity teo anatin'ny 3 volana monja nametrahana ny fomba fitantanana amatianina araka ny nambaran'izy ireo. Vokany amboara misa 7 no azon'izy ireo tao anatin'ny 3 volana monja. Efa tamin'ny taona 14 nijoro ity klioba ity hoy Andriamatoa Bayar Zafina Lambo tompona andraikitra ara-teknika saingy mbola tsy tafapetraka tsara ny rafi-pitantanana matipaika sy ny fifehezana ireo mpilalao tao anaty fitsipika ka saika ny ovaovatrany ny mpitantana any klioban'ny Dream Team ka dia tsy nahitamboka ny firy zany. Ankehitriny ary dia manana tanjona goavana any Dream Team amin'ity taona ity amin'ny fandraisana anjara amin'ireo faninanana nasionaly rehetra isaky ny sokajy. Eo ihany koa ny fimpanjinana sahady amin'ny taopilalaovana manaraka izay mieritreritra ny anana ekipa ao amin'ny sokajy N1A. Araka ny nambarana Andriamatoa Ertina Rabarjona filohan'ny Dream Team dia lavitrezaka ny tanjona ka mila fiarah-miasa amin'ireo orinasa sy malala-tanana ny klioba. Misy tantara mantsy nahatonga an'le fifilonan'le structure ohatra zao satria zany tamin'ny herintaona ohatrany hoe mandeha isa-taona zany atao hoe manao débrouillardise fotsiny miaina ohatr'izay zany ny atao hoe kanefa ny narary taminay zany tamin'ny Dream Team le faharesena tamin'ny herintaona 2017 dia tapa-kevitra mihitsy zay hoe andaontsika tena hanao zavatra structuré mazava tsara fa raha tsy zany tsy ho tafavoaka raha ohatra zao foana ny atao satria ny olona sady efa manana moyen mbola matanjaka no mbola manana ny pression rehetrarehetra ahafahana migérer ny championnat ray manontolo dia izay mihitsy ny nampitsiry ny hevitra hoe andaontsika hanao zavatra matomatotra kokoa dia izay no nahatonga an'izao zavatra zao ary zao moa zany ny vokany ho anatin'ny 3 volana efa bolana dia efa nahazo titre anakenina zany ny Dream Team zany nahazo 6 finale sur 7 zany nahazo Dream Team tamin'izay. Metrana an'le atongavana amin'le tanjona inona le eritreretinareo atongavana amin'izay dia napetraka zany ny birao isan-karazany dia tonga amina fotoana zany zao miteny zay hoe andao aloha hiezaka tsika dia rehefa hita hoe miofa misy vokatra zay zany zay vo anantona amin'izay afaka miseho zany zay amin'ny malala-tanana sy ny olona afaka manampy anay hoe ndreo zay tsy nisy fanampiana zay tsy nanana moyen zay navitan'izao fa mainka moa raha ohatra ka raisinareo an-tanana ny fanampiananay vao mainka mino zay fa mahazo zavatra lavitra noizao zany zay am'izay. Mpilalao maherin'ny 17 no mandrafitra ny klioban'ny Dream Team izay ahitana ny sokajy miainga avy amin'ny sekolin'ny basketball U12, U14, U16, U18, U20 ary ny N9B sy vétéran. Raha teo amin'ny vokatra hatramin'izay nijoroany izay kosa dia efa tompontakany Madagasikara ny senior lehilahy tamin'ny taona 12 U16 zazalahy tamin'ny taona 13 U16 zazalahy ihany tamin'ny taona 12 ary ny U20 garçon zazalahy io tamin'ity taona 12 ity. Manao antso avy tamin'ny fédérationna Andriamatoa Bayar Zafina Lambo izay tompona andraikitra teknika ny klioban'ny Dream Team ity hijerena akaiky ny fiarovana ireo klioba mpambolavola mpilalao na ny club formateur.